Vaovao samihafa kosa ny trangana lozam-pifamoivoizana teny Tsofinondry Isabotsy mena ny Sabotsy lasa teo vokatry ny fifandonana teo amin'ny fiara kely sy fiara lehibe iray ary dia maromaro ireo naratra ary teo ihany koa ny fahasimbana samihafa. Lozam-pifamoivoizana iray indray nitranga tao any Tsofinondry commune Sabotsy mena ny Sabotsy lasa teo fiara 4L iray no nifatratra nakany amina fiara sprinter ilay 4L izay nidina ary ilay fiara iray kosa andeha hiakatra araka ny filazan'ny mpanaraka dia mety ho tapaka frein na tapaka direction ity fiara 4L ity vokany dia namantana avy hatrany ilay sprinter moa dia tsy nanam-poninina ary dia taitra mafy ny mpamilina na indritra ny zavantranga azazenao mafy ihany ny fifandonana satria dia potika tanteraka ny lohan'ilay 4L ary nisy ihany koa ny fahasimbana be teo amin'ny fiara iray maromaro ihany koa ireo olona naratra saingy tsy nisy ny ainana foy tamin'ity fifandonana ity niteraka fitohanan'ny famoivoizana kosa nefa izany satria dia andro tsena raha teo moa io andro io tsy ilanefa dia tonga teny an-toerana ny zandarmarim-pirenena avy eo Sabotsy mena ka nandalina ny zavatra rehetra.